Ya misaotra ny mpanolotra nagome fivolagny atsika vahoaka eto amin'ny kianjan'ny finoana salama avao misaotra n'Andriamanitra mbola miaonety foana tsika mianakavy ary mahazo tanjaka sy fahasalamana hatrany hatrany mba ahafahantsika manohy ny tolona izay matimatesantsika ary indrindrandrindra amerenatsika ty firenentsika tia amin'ny ara-dalàna zay ny antsika mianakavy fa raha ny zavatra hita amin'izao fotoana izao mbola sarotsarotra itenenana hoe ara-dalàna ny zava-misy amin'izao satria tonga amin'le oabolana hoe akondro misy masaka le izy ka sarodazaina amin'ny kavana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao sarodazaina amin'ny kavana hoe ara-dalàna ve ny zava-misy ankehitriny ary tsika mianakavy mitolo lety foana mitandrotsika dia mba hatongavatsika tanteraka amin'izany fanajana ny ara-dalàna zany mba hitsinjovana amin'izay ny madinika hitsinjovana amin'izay ny zara raha mahitany koanina latsaka ny ranomaso alina raha nahita ireo malagasy madinika zay ny ravanina trano nitondrana engin goavana be manapotika n'le tranon'olona lacrimogène koa etsy an-daniny dia tena hitanao hoe voalala voatango le vahoaka kely madinika malagasy a tsy misy ny tanana andrambotra tsy misy ny tongotra itsipaka fa tena apelatanany mahery ny fahefana apelatanany mahery ny fanjakazakana eto amin'ny taninao malagasy tsy mijeresaka politika fa mahaolana nijereko petraka teo le olona nandritra ny 20 taona ary fa misy raha matoy be zay mihitsy nanazava teto zay miainga mba nitady kely navitany an'io trano io ndray nipimaso pelle mekanika be ny tonga dia mandrava le tranon'olona dia lasa saina anao hoe dia tena angadio lavaka be zany ny madinika tonga dia levenivelonao tonga dia levenivelona satria aiza ny petrahany ny amina hoaniny rehefa manahira anazy dia mbola ravakany ndray amin'izao krizy izay mbola mianjady amin'ny fireneny zao tena mahaontsa le izy mahaontsa hoa zany jeren'le izy tena nalahelo a satria tena afaka ilailahako mihitsy malagasy a fa tsy hoe izy ekeka hoe vazaha ny tapako tsy ho vazaha tapany zany mihitsy fa malagasy hatramin'ny farany ary zay ny mamparary anay raha mahita n'le madiniky hiarany zavatra ohatran'ireny mangotsika ny atifo sy ny fanahy ray manontolo zava-misy maketo zay nyteneniko hoe atsika ve anamboatra marina tsy hitsinjo lavitra ho an'ireo taranaka fara-mandimbitsika sa le metimety amina androany ny eritreretiko sa ny eritreretiko androany metimety amiko ny eritreretiko fa tsy hitsinjo lavitra tsika tsy eritreritry no avy ny taranaka fara-mandimby ny antsika androany efa ho vita efa ho vita ny antsika androany fa ny ankizy arapitso raha izao ny fandehan-javatra tena tsy misy tompony ty tany ty tsony reo ankizy madinika ho avy reo fa lasa ny vahiny no manjakazaka eto mahalasa saina le izy mahalasa saina ho mandinika an'le izy ary zay ny mahasarotintsika menakavy eto tsy tonga ve ny fotoana mba hiresantsika ina mba tena andiniantsika hoe tena malagasy maro ntsika dia le sotoavina mapetraka ny ray aman-dreny tany aloha dia ny fihavanana no mapetraka firy amin'ny malagasy zay mitongo voaomana avita hikarakara n'izany atota taratasy mikasika ny fananany tany zany fa ny malagasy mietreto rehefa mipetraka teo izy hatramin'ny ray aman-dreny dia anazy ny tany mandeha ny vazaha manambola dia makany amin'ny tompon'andraikitra ny fananatany izy dia jereny ao amin'ny tableau be hoe terrain domanial le izy satria mbola tsy nisy fangatahana ao amin'izareo amin'ny domaine dia ataony ny fangatahana eny
angoly latabatra sy ny karazany, sy any amin'ny dahalo any lavitra be any, amboasary sy ny karazany zava-doza fa le ohatran'izay. Ireo olona reny zao rehefa aveo miala aveo tsy hitany atao dia lasa manao ny tsy tokony fataony, dia mitombo foana ny fahanjana sy ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Lasa ny saina hoa, lasa ny saina hoe mba malagasy ve tsika reto hoe sapindrana, tompony ve sapindrana, mahalasa saina mandinika le izy fa za tsy mijery amin'ny lafin'ny politika fa amin'ny lafin'ny mahaolona firy amin'ny malagasy ny vita ikarakaran'izany dossier zany. Dia rehefa tsy mavita zany izy, vitany olona ambony latabatra dia bulldozer ny manala ny fananana eo, bulldozer ny manala ny fananana. Zay le teneniko hoe mba ampy angambo zay, ampy angamba zay fanaovana tsinotsinona ny malagasy mitovy raha aminao. Porofon'izany ny tenenantsika amin'izany, mbola misy malagasy any ivelany, zay mbola any ivelany any no resaka politika sy ny fitiavan-tena sy ny kajikajy atao amin'ny sasany, dia avelany le olona na dia hitondra zava-tsoa ho an'ny firenena ty arana votana ny malagasy ohatran'ireny, dia mbola any ivelany le olona. Mbola misy malagasy mitovy raha aminao zao mbola migady eny am-pigadrana no resaka politika, dia mbola heverina hoe mety foana zany, mbola mandeha ity. Mbola misy araka ny lazaina teo fena efa taona androany ny radio fahazavana ny nanakatona anazy, nanagadrana nireo namana tao noho ny tsy fitovonin-kevitra, dia mbola zaka ohatran'izany foana eto amin'ny firenentsika ity. Mampahoja, mampieritreritra, ary izay no mahatonga antsika eto mitolona ary tsy mijanona tamin'ny farany. Raha tsy tanteraka atsika hoe mifankatiny malagasy, mirahina ny malagasy ary mihavana, dia mba hijery amin'izay ny hoavin'ny taranaka faramandiny fa tsy izay metimety amin'ny mpanao politika fotsiny. Teny tsongaiko kely anankiroa, tsy ho lavaka baro androany fa hoentina mampieritreritra, tsy manenjika nizaniza hoa fa entina mampieritreritra zavatra anankiroa. Ny teny indray mandeha ny Union Européenne zay efa nilazainy namana teo ny kabary taloha teo, dia mikasika ny famatsim-bola iny apetrako amin'ny faramparany iny, fa le niresany tamin'ny herinandro lasa nivoaka tamin'ny aina aman-jery resana amboariny le resaka, fa tsy ny tena hafatra ty ny Union Européenne nampitaina amin'ny malagasy ny ampitaina, fa le hitiavany le mamoaka an'le vaovao sy izay olona mieritreritra hoe hiaro ny tombotsony amin'le izy. Dia zao ny tenen'ny Union Européenne tamin'izay fotoan'izay raha misy lalam-pirenena anankiray namboariny izay misy fahasimbana, dia tsy maintsy atao ny famonjena maiky ny fanamboarana ny lalana iny, satria ankina ny toe-karem-pirenena raha tsy tenitsika amin'ny route nationale numéro 2 makany Tomasa. Dia zao no nataon'zareo hoe manomboka zao izy ny Union Européenne dia marché commande no atao. Misy zany lalana hita hoe tadosiba ry tady anapaka le famivizana tsy isiny le fifanareserana na ny akarany ny fampivoarana ara-toe-karena, dia manao fangatana le tompon'andraikitra mikasika an'izay tonga dia direct any amin'ny Union Européenne. Rehefa any amin'ny Union Européenne mahazo le fangatana izy tonga dia mifory tampoka zareo, dia jeren'zareo roa andro na telo andro dia mivaliny, fa tsy mandalo amin'ny tompon'andraikitra ao amin'le ministera miandraikitra an'izay asa vaventy zay, tsy mandalo amin'ny fitondram-panjakana, fa tonga dia mivantana any amin'ny entreprise izay anao ny réhabilitation an'iny lalana iny. Iny lalana amboarina iny dia anao an'izay, dia ny zava-misy amboariny zalahy le fomba firesaka anafenana ny tiany Union Européenne ho lazainy, dia ambara hoe mba manafaingana ny asa dia natao zay ary efa ela io fa zao vao nitanterahana, ahodina le sain'ny malagasy. Mieritreritra ny malagasy fa tsy mahafantatra zavatra lavitra, tsy mahatakatra zavatra lavitra, nefa ny tiany lazaina hoe tsy matoky ny fitondram-panjakana amin'ny fotoana zao amin'ny alalan'le ministra mitantana ny travaux publics ry zalahy, satria sao dia omenany ny vola dia lany.
ny vako tsy miala ny vola lany satria misy le atao hoe orinasa atao Tomasina zay hoe Tomasina service zay andro laratsiraka ihany Tomasina service io izy mera ny atra tsy miala ny fako ny facture mivoaka foana zany ny enana atao Tomasina atao zany amin'ny mpanao politika dia sarosaromanao fotsiny zany ny mampanja n'ity fireneny ity zany ny sitiavana ny président Marc Ravalomanana ty satria manenjika zavatra ohatran'izany satria vola vahoaka io ary zany itiavako ny président Marc Ravalomanana raha izafilay ary manao détournement gadrao président Ravalomanana fa manamboty vahoaka zany rehefa misy zavatra mpanaovinao ny zafilay ka hodiko le vola tsy mandeha amile izy gadrao afa manamboty firenena fatria rehefa manao politika dia sarosaromana fotsiny tsy mety tokony hovaina ny toetsaina manomboka zao zay no masaroty le efa mibaribary zao hoe tsy hanomezan'ny banque moïse reo amin'ny européenne zavatra ohatran'izay dia tsy matoky an'io départementa io izy dia zavozavona fotsiny zao ambariny eo ny andaminina saim-bahoaka zay le teneniko hoe mbola lavitry ny afo ny kitay mbola lavitry ny afo ny kitay zay le teneniko hoe mbola sarotra ho any lazaina hoe milamina ny zava-misy amin'izao fotoana zao sarotra iteniko tsika faharoa zay no mantony teneniko amintsika hoe ndorana mafisitsika foana ny tolona ty itenenantsika fa tsy miteniteny fatantsika fa ny zava-marina tenentsika ato ary tsika mitaky hoe ary ndrao amin'izay ty firenena ty fa tsy hoentina amin'ny tokony hitondrony sasany azy ary ndrao ary miavana ny vahoaka malagasy mitambara amin'izay tsika mba hitsinjo no avy ny taranaka faramadiny tsy miteniteny foana itsika dia tenitsika teto hoe ny fodiny président Marc Ravalomanana ny amahany olona rehetrarehetra ary hitondra ny fiaingana voavoandray fampandrosoana ty Madagasikara tsy miteniteny fatantsika fa zavatra marina fa raha miteny ianao eno zany le azon-damosiko asakasakao fa nandolo kitaitsindraiky zay afaka didy amin'ny fatana tiako resana am'izay ny asakasaka zay olona mbola isakana ny fiverena ny président Marc Ravalomanana eto fa tsy misy fampandrosoana zany iaignyetra raha tsy tonga eto Tanindrazana iny rangahiny satria afaka manampy izy amin'ny lafiny rehetrarehetra ary ampisokatra ny robinet mpamatsy vola zavatra saritoko saitsika faharoa mbola Union Européenne ihany dia niteny omaly natao dridrankily mihitsy tamin'ny radio tamin'ny aina manjery rehetrarehetra afaka ny sady amin'ny Union Européenne afaka ny sady natao dridrankily hatramin'ny maraina zavako manaraka vaovao midimy maraina iny ito hoe hoe afaka aina manjery rehetrarehetra teteziko dolo dia zany natao dridrankily afaka ny sady fa niteny Union Européenne hoe hoisy ny famatsiam-bola ozy d'ici fin d'année senina zay hoisy ny famatsiam-bola any ho any amin'ny farany taona mbola sur condition le izy ary mbola fitira zany le izy mbola misy condition bebe fa zay le tenantsika hoe fehezanteny takonila tany amin'ny malagasy raha nanao malagasy tsara antsika hoe fehezanteny takonila misy zavatra kely teneny fa any ambadika any tena tiany resaha fa arakaraka zay olona mahatakatra arakaraka ny olona mpitanyle message no mandinika tsara hidiny any ambadika zany fa mazava ho azy hoe any ho any amin'ny farantona izy fa ijereny tsara aloha iala misy marina ve ny fampiavana-pireneny ao ny voaka marina ve regatra politika zay mbola mikady any aponja malalaka ve ny fitenenany eto misokatra ny aina manjery rehetrarehetra taveriny eto Madagasikara ve le ray aman-dreny be any Afrika Atsimo fa ao ny lakile fa tsy aty milazay sasy aty amin'iny lakile zany anisan'ny zava-dehibe takiny io sehatra resam-pireneny teny amin'ny mois de juillet le vahoaka sahirina nomeny asatserika kely le imo le asa kely madinidinika le miasa adiny efatra dinidimy dia mahazo 15 000 francs mba hanavotany le vahoaka efa sahirina fa tsy mbola misy vola goavana be zany tonga dia mitoto zay le izy vadinasa iny miaraka le voalazany namana avy atao reny zay nomenireo
ary zay no mahatonga atsika menakavo hoe tsy kivitsika fa ny zavatra rehetra nitenenitsika teto dia io izy arahany zavatra na ny setra resam-pirenena na ny fandehany raharam-pirenena ato anatiny. Zay no mahatonga atsika eto hoe raha tia nandroso marina ty firenena ty ampy ny fiatsaram-belatsy ampy. Raha tena hijery marina tsika no avy ny taranaka faramandimby ampy ny fiatsaram-belatsy. Fa ndao resina marina ny fanavotana ty firenena ty tsy ohatra ny FFM maka mody mivory aria lany fotsiny fotoana volam-panjakana hoanina tsita zay alehany akory. Zao tena nomboka ivory amin'izany inona ny zavatra tenenao amin'izany? Amiko tsy izay le izy. Ary marina ny teneny namana sasany mikasika ny rarahany atsimo. Io resaka mifanafika sy mifamory resaka dahalo misy ny poirany io. Senana tsara le vakany dia ny fampiavanam-pirenena anisany vahaolana iray amahanantsika an'izay ary raha tena tsy zovintsika reo raha va ho azy io dahalo io. Fa raha mbola kajikajy politika sy ny eritreretina metimety atao fotsiny atao eo entsika menakavy mifankahita. Ary matotsika mamelona lakolosy fa tsy ohatra ny rosy mitondreraky ny tanàna jiaby lakolosy io fa tsy iketo kosa miteny mba harao ihany fa ny zanaky dada sy ny pomban'ny président Marc Ravalomanina voataiza anara-dalàna voataiza handemy ny hitsiny ka mba elo ihany zahay fa tsy an'olo bato mafananizan'izy fa zay asoany ty firenena ty mitandritsika menakavy ka minitsika ary manantena. Fa raha misy marina ny tena fitiavan-tanindrazana dia amin'ny 26 juin io ny ampy Seoul zany tena firesakina sy fifankatiavany zany ka samy eo amamasina daholo ny filoham-pirenena rehetrarehetra teto na le taloha sy le vaovao dia ho hitany malagasy hoe tena reo marina fa tena olo-pirenena marina izy rehetrarehetrany. Ho hitatsika eo dia eo ny jerentsika marina hoe eo ny ahitatsika hoe nisy le ny tena finiavana sa fiatsaram-belatsy fotsiny resahana teto hatramin'izay. Dia io ny jerentsika marina satria io ny fety-pirenenatsika tsy olontsika hoe malagasy marina tsika. Ka dia ho hitatsika eo hoe tonga eo ve Daga, tonga eo ve professeur Zakelbera, tonga eo ve président Ratsiraka, ho avy eo koa ve Andro Rajoelina ary eo ve amin'izay fotoana izay hierra taonary mampianina dia ho hitatsika eo amin'izay zay malele finosana ka manao toetra tsy mendrika dia ho hita ny havany eo. Zay ny tanjotsika menakavy eo ny jerentsika anazy fa resaka fotsiny atao à gauche à droite atsisy aria io fa ho hitatsika eo tena fasahina politika ary ny finiavana amadika pejy ray lehibe dia isindra ny fiaingana mba hitsinjovana ny madinika fa tsy ravana trano ohatran'io foana no atao eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Koa dia matoky anao zahay matoky ny firesakinatsika menakavy hatambary ny hery ary indrindrandrindra asehontsika faravaratsy ny isakalaribisy sabotsy fa izany président Marc Ravalomanina zany tsy voakosika ao anatin'ny fony vahoaka fa vao maika mitrebona sy miroborobo teo afonam-pombo tsy mety maty ka ho tonga maro tsika ampisehoantsika an'izany hoe zahay mila ny fiverenan'ny président Marc Ravalomanina mialohan'ny 26 juin eto dia mba miaraka mitotorebika atsika eny Mahamasina dia ho feno hipoka io tsisy itsahana tsony na hatramin'ny gazon fa tena feno olona ka zay ny kabaro kely androany kelikely fa nezahantsika kosa mba hampieritreretina ny rehetrarehetra samy tahin'Andriamanitra makasitraka tomboko lahy makatelina tomboko vavy.